Salama daholo androanitsika dia andao ho resahana ny tsara ho fantatra mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona ity izay nihemitra ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra izao ny farafanaterana ny taratasy amin'izay firotsahana ho ben'ny tanàna izay. Etsy ankilan'izay mahakasika ny savorovoro izay misy eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny tsy fahafenonana ny taratasy 211 bis izay fanamarinana ny fandaovan-ketra dia nanamafy ny teo anivon'ny CENI sy ny OVEC fa nolavin'izy ireo hatramin'ny farany izany firotsaham-kofidian'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Midika izany amin'izao fotoana izao fa mihenjandro ny tady eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny eo anivon'ny fitondrana ary indrindra fa ny eo anivon'ny izay tompon'antoka sy tompon'andraikitra amin'ny fisahanana sy fikarakarana ny fifidianana izay. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany. Ndawari kajikajy politika miverina indray amin'izao fotoana izao izay manakaiky ny fifidianana izao ny fanoloana ireo sefokotany. Ny sefokotany izay tokony ho fidiana fa tsy tendrena intsony mba hisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary koa hanamafisana ny fahaleovantenan'ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Hitataratra araka izany ny mampiseho ny fiemorana amin'ny lafin'ny demokrasia ahafahan'olom-pirenena maneho hevitra sy mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena sy ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny taratasy firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna sy ny fanilihana ny antoko politika amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanehoan-kevitra ny olona izay mpamakafaka ny raharaha politika amin'izao ankehitriny izao. Tsy nitsahatra ny hemitra ny lafin'ny demokrasia teto amintsika tato anatin'ny enina taona izay raha ny zava-misy no jerena hoy izy ireo hatrany satria raha ny fifidianana ben'ny tanàna tsy ny fepotona no olana fa ilay 211 bis sy ilay nationalité takina amin'ny fikarakarana ireo antotaratasy amin'ny filatsahan-kofidiana samy mitaraina mikasika izany avokoa na ireo kandida vitsy anisa efa nanatitra ny taratasy teny amin'ny OVEC na ireo mbola andalam-pikarakarana izany amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatiny izay fifidianana ben'ny tanàna izany hatrany fantatra amin'izao fotoana izao fa mihitatra hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra izao ny fahafahan'ireo kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manatitra ny antotaratasy ho firotsaham-kofidiana eny anivon'ny OVEC araky ny fampahafantarana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Mbola ao anatiny izay fifidianana izay hatrany moa dia tena mihisatra ny fanaterana antotaratasy ho firotsaham-kofidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna amin'izao fotoana izao. Komina 860 amin'ireo 3.9 misy no misy kandida hatreto. Antotaratasy miisa 7.6 no voaray tany amin'izy ireo. Ka izay no antony nahatonga ny CENI nampahafantatra tamin'iny andro mahaliana ny fihitarany fanaterana an'izany taratasy hatramin'ny 4 ny volana septambra ho avy izao ny fepotona farany hanaterana an'ireo dossier. Komina miisa 5.700 zany no mbola tsy misy kandida mihitsiny na iray aza hatreto aloha. Tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona izany rehetra izany raha tsy tamin'ity taona ity hatrany. Ka maro sahady ny olom-pirenena izay maneho hevitra mahakasika an'izany fitarazoko ny fanaterana taratasy ho firotsaham-kofidiana ho ben'ny tanàna izany no ilay antotaratasy 211 bis eo amin'ny resaka régularité fiscale izay fa manahy izy ireo ny amin'ny mety tsy hisiany ben'ny tanàna amin'ireo komina sasany raha izao no mitohitohy satria tena hita fa mitarazoka dia tena mitarazoka tokoa izany fanaterana ny taratasy ho firotsaham-kofidiana izany. Fa ny mahakasika ny raharaha Ravalomanana indray dia nanamafy ny fanapahany OVEC amin'ny tsy fahafahany Andriamatoa Marc Ravalomanana mirotsaka raha ao Antananarivo ny CENI taoriny valin'ny taratasy fangataham-panazavana tamin'ny DGI ka nilaza fa tsy manositra fa
ny fanomezana certificat de régularité fiscale fa mila mameno fepetra takina amin'izany ny filoha teo aloha araky ny tatitra nataon'ny filohan'ny seni tamin'iny andro omaly mbola afaka mampiakatra amin'ny tribunal administratif na ny tribunal misahana ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Araka izany dia mihenjandroa ny tady amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao indrindra fa ny amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo ratsamangaika rehetra misahana an'izany fifidianana kominaly izany izay hita fa tena tsy faly raha andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpombazy amin'izao fotoana izao ary miezaka miresaka etseroa amin'ny fanetsiketsehana ny vahoaka sy ny tariny moa izy ireo amin'izay fifidianana kominaly izay ary hita taratra sahady fa raha izao no mitohitohy dia mety hiteraka korontana raha ny fanentanana izay ataony ireo antoko-panositra amin'izao ankehitriny izao ny mahakasika amin'izay raha Marc Ravalomanana izay manahy mafy araka izany ny olom-pirenena malagasy amin'izao ankehitriny izao fa saodia lahy hiteraka korontana izao ka ny fiarina izay efa mikrosofahana tsy mitsahatra midina hatrany hatrany ary indrindra fa ny eo amin'ny lafiny fahantrana izay tsy mitsahatra miakatra foana ny tahan'izay fahantrana izay raha ho an'ny malagasy sy ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao nefa mbola hambolena korontana izay ihany koa dia vomaika ho lasa gisitra angambany ity Madagasikara intsika ty sanatriany vava lavitra ny lela ny sin'izany korontana izany raha toa ka miezaka hanetsika an'izany ireo mpanositra raha ny tsy fahafalin'izy ireo amin'izao fotoana izao no jerena fa aingane kosa mba tsy hoisy izany resaka korontana izany fa raha izany no misy dia asa angambany fa tena ny vahoaka ifadiranovanay ity no mbola ho korontanina indray ka araka izany aoka mba tsy hatao fitaovana politika intsony ny vahoaka izay efa mahantra sy fadiranovanay ity aoka mba hiaina ampilaminana ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ny adilahy politika izay tsy misy fiafarana no mbola hivoizina etseroa araky ny efa hita tao anatiny 13 taona angarangidiny izay hita taratra ihany koa manoloana an'izay firitsankofidiana ho ben'ny tanàna ny andriamatoa Marc Ravalomanana izay no laviny senisiny ovaiky izay dia tena hanano sarotra ny mety mbola hisiny fanantenana amin'ny fahafahany hirotsaka ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao satria samy nanamafy na ny seni na ny ovaiky amin'izay fandavana ny firitsankofidiana izay ary raha izay ny taratasy 211 bis amin'ny régularité fiscale izay dia ohatra ny mission impossible ihany raha ho an'ny andriamatoa Marc Ravalomanana raha ho an'ity taona ity no mety hahazoany izany indray ka dia andrasantsika eto ara ny tohin'ity raha Marc Ravalomanana sy ny firitsankofidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ity amin'izao fotoana izao ary samia tony daholo ny rehetra eo ampiandrasana an'izay izay sy zay mo no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboky lazy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga tapatangasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary